Aminay tsotr'izay fanaovana azy. Aminay dia mila mijery aloha, voalohany aloha rehefa mifanaraka ohatran'ireny dia mila fanadiadiana aloha. Ny Maurice ve no manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao efa nahita mpahombiazana amin'ny fametrahana zany zone économique spéciale zany. Nanao fanadiadiana ve ny fanjakana zay vao nydroso tamina rango-po ifanaiky. Naninona ny tsy fatan'ny fanjakana hoe nanao an'io ne Mauricianne mivoaka amin'ny tambazotry iraisam-pirenena mihitsy zany atao hoe zone économique spéciale ny Jinfed zany tao a Richter zay lasa tanàna aolo amin'izao fotoana izao, lasa bozaka sisa tsy tafavoaka. Dia ny Maurice indray ve ny teny amin'ny Madagasikara hoe izahay dia manana traikefa amin'ny fametrahana an'io, manana petrabola sy ampiasa vola amin'io, nefa izy raha saika indram-bola tamin'ny sinoa ametrahana ny azy zay tsy vita, zany hoe tsy crédible zany le izy, dia lasa tanàna aolo. Zay aloha zavatra voalohany indrindra. Ametraka fony teny kely Andriamatoa aboana olo-drona hoe ny teny an'izay no ohatran'ny ampametraka fanontaniana any hoe mba mety fatapatatra ve tompoko ny lalana ny zora Maurice zany, satria mpamakafakara toe-karena nareo mety hoa alala an'izay hoe lalana izora Maurice eo amin'ny sehatra indrindraindrindra amin'ny resaka ara-toe-karena, lalany mety anaka zao tonga amin'ny zavatra ohatran'izao tompo. Ny tsara ho fantatry ny mpieno ary raha misy mba azo lazaina zany, raha misy azo lazaina zavatra raha marina, fahafantarana azy zavatra tena misy ary ny tena marina, dia itsika zany mieritreritra Maurice dia nanao atao filaza hoe boom économique. Zany hoe anisan'ireo firenena eto amin'ny Océan Indiana zay tafavoaka tamin'ny toe-karena ary reharehany zay. Zay ny zava-misy. Fa zay ohatran'ny hoe tapimaso marina tokoa le izy tamin'ny taona niaragnaina tamin'ny Madagasikara izy tamin'io, tamin'ireny taona 7 reny dia nametraka ny tetikasa momba ny zone franche ho iaho ny Maurice. Malagasy koa nametraka tamin'izany. Zany hoe niantso mipampiasa vola mba momba ny textile le izy. Dia faharoa lanjan'ny Maurice ankoatran'ilay hoe siramamy dia ny tourisme. Iny zany no tetika na tafavoaka ny toe-karena mauriciana dia tao amin'ny tanàna tao amin'ny Port-Louis io nametraka ilay atao hoe ataontsika hoe Seranatsambo Afakaba. Zay zany nanaova Maurice ny fampandrosoany. Anisan'ny ataontsika hoe fanaovana toerana kely na hoe nosy fametraham-bola Maurice, satria na insitona nireny atao hoe appel des capitaux reny zany. Zay ny nampandroso ny Maurice. Fa tsy zone économique spéciale misy ny nampandroso ny Maurice. Rehefa tonga ny taona 2000 raha tena marina dia taona 7 sy 2000 rehefa nahita ny Maurice hoe tsy ampitsony ny textile, tsy ampitsony ny tourisme, dia nametraka tetikasa izy ary niantso ny fahaiza-manao an'ny mahay an'izany zany nanana fomberatra zany dia ny sinoa mba ametraka an'izany zone économique spéciale zany, satria efa lany andro le zone franche sy ny tourisme. Dia ametraka tanàna vaovao goavana mégapole be zany ary tena natao misy mifampilezan-kevitra atao Maurice. I prime ministre Ramgoolam nametraka an'izany tany dia hoe ho lasa ho toy an'ireny le firenendehibe matanjaka be reny Maurice fa hiditra amin'izany sehatra zone économique spéciale zany. Mazay fa tsy zany zone économique spéciale zany mbola azavaina fa tena hoe zany mampandroso firenena zany. Dia miantso ny fahaiza-manao ny sinoa izy ary miantso ny petrabola ny gouvernement sinoa. Ny zava-misy dikan'izay tsy hainy zany ny manao azy, tsy manana ny traikefa momba an'izay zany Maurice, ary tsy ampy mipetrabola anaovana en'izany. Dia io no mahatonga an'le hoe nanjary tanàna aolo nandamoka le tetikasa. Ny zava-misy any amin'izao fotoana izao dia manjary mitodika aty Madagasikara izy hoe alao indray alefa aty Madagasikara ary anao zone franc, zone économique spéciale mauriciana zany amin'ny Tolaniaro. Dia ahoana moa ny ahafahantsika mieritreritra dia kely fotsiny raha hoe isy zany any Tolaniaro nefa ny azy ara tsy tafavoaka ny azy ary nandamoka. Ka eo mampametra fanontaniana hoe move ny fanjakana malagasy ny omana marina voalohany aloha amin'ny fametrahana zany zone économique spéciale zany, faharoa mazava tsara ve ao anatin'ny programme an'asa
ny fanjakana PND sy ny PMO izany zone économique zany misy aho efa nivakiako fa ohatrany natao kely amin'ny sisiny le anao zone économique hono fa mbola misadasada soratra kely batitiky zay amin'ny sisiny le tavobany iny efa nivakiako tsara mihitsy dikan'izay zany tsy nazava tsara angamba le izy satria zany tetika asa goavany zany tompoko mialatsiny fa zay koa tsy amin'ny lesona fa mila fanomanana zany zone économique spéciale zany fanomanana hatrany fotony ray aloha raha ohatra ianao ka hiteny fotsiny hoe ametraka an'izany eto Madagasikara dia ahoana raha ny fomba fijerin'ny vahoaka an'izany mba fantatry ny vahoaka ve zany amin'ny vahoaka dia io raha fa lasa Mauriciana Madagasikara satria tsy napetraka ao le arofanina fanomanana inona ny toe arofanina ny lalàna mifehy ny fametrahana zany atao hoe zone économique spéciale zany boky anankiray ny zany ianaran'izany amin'ny terme technique dia hoe guide des investisseurs dans une zone économique spéciale boky ray mihitsy zany misy article tsy rataky ny efajato zany fa tsy hoe apetrapetraka fotsiny dia andao anao zone économique ohatrany hoe anao orinasa anankiray zay tsara atao mazava ary mametraka an'izay lalàna zay dia dika zay nisy dingana maro vao tonga amin'izay lalàna zay